Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fampatsahivana ho antsika rehetra izay mitsangana amin'ny alina manatanteraka n'izany tahajjud na nivavaka amin'ny alina izany. Alhamdulillah, atsika jiaby manao an'izany salat tahajjud zany ary mivavaka, mitalao, mifona amin'ny Allah. Saingy indraindray zavatra miseho rehefa tapitra ny tahajjud dia lasa antsika rehetrarehetra mandeha mihazakazaka matory. Hany ka tsy mahatratra ny salatul fajr na ihany koa tsy manatanteraka ny salat fajr fa efa amin'ny atoandro mifoha zay vao manatanteraka ny salatul fajr. Izany trangan-javatra zany dia mampalahelo ary tsy ekeny lalàna ny finoana Islam satria ny salat tahajjud dia sunna, azo atao azahoana fahasoavana raha ataonao fa tsy mampiditra fahotana aminao na tsy azahoana fahotana raha sendra ka tsy nataonao. Fa ny salat fajr kosa dia obligatoire, izany hoe raha tsy nanao salat fajr ianao mahazo fahotana eo anatrehany Allah, fa raha nanao azy kosa ianao dia mahazo valisoa lehibe. Noho izany ny fajr no priorité, no tokony ataontsika betsaka ary iny no vonjentsika raha oharina amin'ny tahajjud. Marina antsika te hahazo fahasoavana amin'ny tahajjud, marina antsika te hahazo valisoa lehibe amin'ny tahajjud, fa ny tsy fanatanteranao ny salat fajr aorian'ny nanatanteranao ny salat tahajjud dia fahotana lehibe eo anatrehany Allah. Noho izany manomboka androany rehefa vonona anao nao tahajjud, vita ny tahajjud, mihinana suhour ianao, manao salat fajr, zay vao mandeha matory mba azahoanao ny fahasoavana complet eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Juste fampatsahivana fotsiny izany ary juste miteny ny situation izay hita eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny Islamo sasany izany mifoha manao tahajjud, mazoto manao tahajjud, fa ny salat fajr izy matory, tsy ekeny lalàna zany ary tsy ekeny finoana Islam insha Allah. Atsika mila manarina ary atsika mila manao an'ilay obligatoire zay vao manao ny sunna eo anatrehany fiainantsika insha Allah. Aparitao betsaka zany any amin'ny hafa mba azahoan'izy ireo ny tombotsoa ary ahafahan'izy ireo manitsy ny tsy mety izay nataony. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.